ianao dia aoka fao. Tsy makivy tsy mety sasatra, sika tily miasa fatratra. Mbola hivavaka isika dia misaotra anao indray izay ry Tompo Andriamanitra eo fanazy ity fotoana ity indray ahafahanay mihaino sy mandre ny teninao. Miampa irato ny masom-panahinay ahitanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao, dia mamindrafo mandrakariva aminay ry Tompo. Voninahitry ny aranao ny zava-be izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy anao Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho torina amin'izao alahady faha-efatra mialohan'ny Pasika izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko faha-efatra andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fafito amin'ny telopolo. Lioka toko faha-efatra andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fafito amin'ny telopolo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nidina tany Kapernaumy tanànan'i Galilia Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana fanahy ny demonia maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: indrisy, mofaninona akory izay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantaro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoaha aminy. Ary ny demonia no namotraka azy teo ampovoan'ny olona dia nivoaka taminy, nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: manao ahoana zao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiny ny fanahy maloto ka mivoaka ireo. Ary niely teny amin'ny manodidina rehetra nilazany. Amen. Iza no efa nankalaza ny tsingeritaona naterahany tamin'ity taona ity? Fa misy vitsivitsy. Neniza mbola tsy nankalaza? Mbola misy maromaro. Rehefa mankalaza tsingeritaona dia misy fomba anankiroa, misy zavatra anankiroa tokony ataontsika, tsy afa-tsy ireo ihany. Na isika mankalaza, manao fety be zany, na isika tsy mankalaza mihitsy satria tsy manana fahafahana manao izany. Samy misy maharatsy azy ireo. Samy misy maharatsy azy ireo. Raha manao fety lehibe isika dia matetika adino ny tena efitra ny fety, dia lasa any amin'ilay fety ny tena tanjona. Hany ka raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy tomombana amin'ilay fety dia tsy tsaroana intsony ilay matsingeritaona azy. Ohatra, raha ohatra hoe tsy misy zao ny gâteau dia lasa malahelo isika, dia tsy tadidintsony ilay tena dikan'ilay tsingeritaona. Na ohatra hoe ratsiratsy ilay sakafo dia adintsika koa ny tena hevitra ilay tsingeritaona. Misy indray hoe tsy mankalaza mihitsy fa tsy manana fahafahana manao izany, dia tena atao ohatran'ny tsy misy mihitsy ilay izy. Tsy mety koa izany. Inona ny dikan'ny fankalazana ny tsingeritaona? Ny dikan'ny fankalazana ny tsingeritaona, ry sekolady malala dia izao:
nomen'Andriamanitra tombonandro isika, nomen'Andriamanitra taona iray vaovao isika ho fiainana. Zay no mahazava-dehibe an'io. De fisaorana an'Andriamanitra am'izay fahasoavana lehibe raisitsika izay, satria tsy mendrika atsika izany tokony ho faty atsika noho ny fahotantsika, fa noho ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, de omeny izany tsingeritaona izany mandrakariva isika raha mbola vonona ame an'izany ho atsika izy. De zay natao andoha mandrakariva rehefa mankalaza tsingeritaona. Mitombo ny taona avelomantsika de misaotra an'Andriamanitra amin'izany isika. Na misy ny fety be, na tsy misy ny fety, de zay natao zava-dehibe amin'io andro io, misaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Zao anefa, rehefa tonga ny tsingeritaona de isika misaotra an'Andriamanitra fa mitombo ny taona iainantsika. Ho an'ny devoly kosa de manisa miiba izy, zany hoe miiba zany hoe manisa midana zany izy, satria zao fantany fa efa miena ny fotoana zay ampijaliana azy any amin'ny elo. Ho atsika manisa miakatra hoe mitombo ny taona iainana, fa ho anazy de zao efa manakaiky le fotoana ampijaliana anazy any amin'ny elo. De inona nataony? Mitaona namana izy hiaraka hijaly anazy amin'ny elo. Ny azy tsy nefa any ny anjarany, any farimy rehetrafo ny anjarany. Fa ho atsika de mbola afaka misafidy na hiazona ny fiainana mandrakizay izay nomenantsika, na ho any amin'ny elo mirehetrafo. De fantatry ny devoly zay, hitanareo tsara io, avy andringana anay va ianao. Ny devoly de mahafantatra tsara ny fahefan'i Jesosy, ary tena matahotra izy. Fa isika indraindray no tsy mahalala io fahefan'i Jesosy io. Misy ara tsy mahalala akory hoe misy zany Jesosy zany, misy de minimy teny tsy misy an'izany Jesosy zany, fa mandeha ho azy daholo ireo zavatra ireo. Tandremo, tsy misy an'izany hoe za sady tsy any Jesosy ny tsy any devoly, fa na ianao miaraka amin'ny Jesosy, na ianao miaraka amin'ny devoly. Ka ny fikan'ny devoly de zao, ataony zay azahoana namany, satria efa manakaiky le fotoana ampijaliana azy any amin'ny elo, ary matahotra an' Jesosy izy. Fa isika raha misy tsy mahalala an' Jesosy ny sasany, noho izany azadino ny mifikitra amin' Jesosy mandrakariva. Fa ny devoly aza matahotra, maika moa fa isika zay zanak'Andriamanitra dia miankina amin' Jesosy mandrakariva am'izay atao, mba tsy hahatonga atsika ho namany devoly ho any amin'ny farihy mirehetra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fany masina ho aminareo rehetra ny hatramizao ka ho mandrakizay. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Jesosy fa nahazo izany teny izany. Ampio mandrakariva ary izay hifikitra aminao manoloana ireo fandrika sy sakatsaka nataon'ny devoly. Voninahitry narinao ny zavavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions de nouveau ta parole en ce merveilleux moment. Aide-nous à toujours t'obéir et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Que ton Saint-Esprit nous illumine, afin que nous recevions ta parole dans notre cœur. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce 4e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 4, verset 31 au verset 37. Luc chapitre 4, verset 31 au verset 37, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée, et il y enseigna les gens le jour du sabbat. Ils étaient très étonnés de sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il se mit à crier très fort. « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es. Tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
Tous furent saisis d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Quel genre de parole est-ce là? Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et ils sortent. » Et l'on parlait de Jésus partout dans cette région. Amen. Levez la main ceux qui ont déjà célébré leur anniversaire pour cette année-là. Ah, il y en a quelques-uns. Ceux qui n'ont pas encore célébré, il y en a beaucoup. En général, lorsqu'on célèbre un anniversaire, il y a deux possibilités. Ou bien on fait une grande fête, ou bien on ne fait pas du tout de fête. Il y a toujours des inconvénients. Pourquoi? Si on fait une grande fête, résultat, quelquefois on oublie la vraie signification de l'anniversaire, le sens du mot anniversaire. Si par exemple, il n'y a pas de gâteau d'anniversaire, et ça va nous indigner, on va être fâché, et on oublie le vrai sens de l'anniversaire. De même, si on ne fait pas de fête, on ne fait rien du tout, et on oublie également le vrai sens de l'anniversaire. Mais c'est quoi le sens de l'anniversaire? Lorsque le jour de notre anniversaire arrive, Dieu nous a pardonné nos péchés. Dieu nous offre encore la possibilité de vivre. Il nous donne une nouvelle année de vie. Nous devons donc le remercier pour cette grâce qu'il nous a donnée. Nous devons mourir à cause de nos péchés. Mais il nous donne grâce et il nous donne encore la possibilité de vivre et il nous donne une nouvelle année. Nous devons donc le remercier. Voilà la vraie signification d'un anniversaire. Donc, si on fait une grande fête, il ne faut pas nous concentrer sur les décorations ou ce qu'on fait matériellement. Même s'il y a quelque chose d'imparfait dans ce qu'on fait, il faut toujours remercier le Seigneur. De même, si on n'a pas de possibilité de faire de fête, on n'est pas obligé de faire de fête. Mais il faut toujours se souvenir que c'est la grâce de Jésus-Christ qui nous donne encore cette nouvelle année de vie. Lorsqu'arrive le jour de notre anniversaire, on a une nouvelle année de vie. Mais le démon, lui, il sait que le jour où il va être enfermé à jamais en enfer approche. Nous, on compte positivement, on a une nouvelle année de vie, mais le démon, lui, il compte en diminuant. Il sait que le moment où on va l'envoyer en enfer pour toujours arrive. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prendre des copains, il essaie de prendre des gens pour l'accompagner. Et il nous prend nous. Nous, on peut encore choisir, mais pour lui, il doit aller en enfer, obligatoirement. C'est son choix. Depuis le début, alors, il ira là-bas, qu'il le veuille ou non. Mais nous, on peut encore choisir si on veut encore avoir la vie éternelle ou on veut aller en enfer. Nous devons donc toujours prier à conserver cette vie éternelle. Certains d'entre nous ne connaissent pas bien Jésus, mais le démon, lui, il connaît très bien Jésus et il tremble devant Jésus. Vous l'avez bien? Un seul ordre de Jésus et il part. Il tremble devant Jésus. Il sait très bien que Jésus est le Seigneur. Il sait très bien que Jésus est Dieu. Alors il a peur. Il fait tout pour avoir des amis avec lui pour aller en enfer. Mais nous, on a encore le choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Aller en enfer ou avec Jésus? Avec Jésus, évidemment. Donc, il faut toujours prier à ce qu'il nous pardonne nos péchés et à ce que le démon ne nous mène pas vers le mauvais chemin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à aller toujours dans le droit chemin grâce à ton Saint-Esprit et que le démon ne nous déconcentre pas dans cette bonne voie. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Jesus intia manatunana manulutena mitunda nifukuana fatramidera nuefa niadra yana kakitinya manatunana tiao Jesusio intiao manatunana manulutena mitunda nifukuana fatramidera nuefa niadra yana kakeitrinya manatunana Jesusio hatsudrako mitanaku maraise yaku kakamina famana nani samua So Christi si affacciano del sol Christi Sita,
siva mahahitra fanivahomfatsasakehezanamorasembare faniandangitraletanamna izaulenana tiletananga tena mahahitra umajakisa ianaketanete mandalo siva mahahitra fanivahomfatsasakehezanamorasembare faniandangitraletanamna izaulenana tiletananga tena mahahitra umajakisa
zava-manjo metandreraka ny fo de tsarovy tsara ka ataovy ando fa ny manana nilay Kristy tsy mamiady rerety fa manana andriakinana mamonjy sy manafaka makiny tompo fa izy nomiay ny lalana tsy maintsy tafitizany dy rehefa miaraka iny ninonady atreana isolatsa fanenjehana Jesosy no yady hoana fianao kusagina fanomezanao aisy hoana amizao amimizao tilay famonjena fahafana adinony olampiainany ty kapanjiny lay Kristy fa fifalina fiadanampo ny miaraka aminy tsito fanomezanao aisy hoanao amizao amimizao tilay famonjena fahafana adinony olampiainany ty kapanjiny lay Kristy fa fifalina fiadanampo ny miaraka aminy tsito makiny tompo fa izy nomiay ny lalana tsy maintsy tafitizany dy rehefa miaraka iny ninonady atreana isolatsa fanenjehana Jesosy no yady hoana fianao kusagina ninona zava-manjo metandreraka ny fo de tsarovy tsara ka ataovy ando fa ny manana nilay Kristy tsy mamiady rerety fa manana andriakinana mamonjy sy manafaka
velonay variake soa fotone nampanatena koa lofa hovantanigniminaze ny fiainandanitse velonay variake soa fotone nampanatena koa lofa hovantanigniminaze ny fiainandanitse toy izao no mitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay Jaona toko 7 ny 9:40. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.